maty manoto nosy latany aksiely olona loviny aina tsaroy na iaravi miaraka amin'ny aksiely toko bienvenu daniel ary andro arinjaka nandray feo roberto nandrindra raha teknika sarobitsy telahy namadodosa vahatra nasaina. Allô? Allô? Ahoana tsara hoe ntenao patron? Efa taza lany voaka avy eo amin'ny restaurant ao ve ho azy lofo? Eny patron Slofo mihitsy nitazako nivoaka ny resto iny. Ay, izy rery tsy misy miaraka aminy. Izy rery mihitsy ka. Jero tsara aloha. Izy mihitsy ny raha fitazako azy avy ato anaty fiara. Bon, aza mbola rehetra aloha ny jiro ny fiaran'ny laso isy atsikaritra eo. Maty daholo ny jiro ny fiara ka. Sady eto amin'ny resto eto koa anery patabe maizimaizina fa maty daholo ny jiro ny poto e. Tsara zany. Ny katikaty raha nasaina hoentiko ty koa miloko mainty raha teo ka tsy misy mahakoba amin'izao andro amin'ny valora sasany alina izao e. Litia, fa nga moa tsy ireo jiro ny poto roa ery amin'ny torinao atsimo restaurant no nasaiko vonolisany. Ko jiro ny poto eo amin'ny resto indray no lazainy lafa maty. Tsy haiko aloha izay namono ny jiro eto ampita ny resto eto fa ny ery amin'ny torinao ery no nasaiko nitoferiny be tamin'ny filesy tamin'ny 7 ariva teo e. Oay, sady teny efa iny akaiky ny torinao iny soloa fa avy aloha ahetsika amin'izay so dilo lery dia tsy ho hitako patron. Bon, velomy ny fiaran'lahy dia ataovy amin'ny fanaovana azy avy hatrany raha vao tafiditra amin'ny torinao. Mahatoky an'lahy ry Bernard. Ok patron. Lahandray aloha ry lery dia natanatsaka ka tsy ataoko voditra mihitsy aleo fa andeha mafy mihitsy iny fa tafiditra eo amin'ilay torinao lery ka mahatsara zavatra. Io vakiny efa kaiky arehatra amin'izay ny jiro nyity tapy ity ampikiropaka azy ary tonga dia foako sy hosiliko amin'izay. Allô? Nanahoana le tsisy tao vitan'ilay ihany ve le mission nampanaoviko an'isany? Mission accompli tsara iny patron inona ny nampanaovinao anahy ka tsy vitako e. Aza midira tena atao mpampielika le tsy ry Bernard fa tsy misy ahina fialony nanaovanisany azy fa azo antoka tsara. Tsy misy atahorana iny patabe numéro an'ity tapy ity koa efa nitapena anay ny aoriana. Ny andro maizina fa efa tamin'ny 7 ora latsaka sady tsy nisy olona nandalo tamin'ny fotoana nandonanay an'le tara iny e. Isolofo moa izy teo. Tsy raha lazy ianarany fa efa maty tsara ve izy ho dray tsy vitany hoe ny domiko fa tena miseko mihitsy ange. Marina raha isy amatarana an'le ritsony. Tsara le zany mahatoky an'lahy ary aza tia mijanona mijery ny fiara so misy ratavelo ka efa hijanona mihitsy zay zao fa efa lavitra le toerana nanaovana mission teo ka sady tsy maintsy esorina amin'izay le sarin'ny numéro ao sao dia misy polisy mandalo. Zay fa mailolona zay ny tiavako an'lahy. Za koa brevy anao patabe fa ataovy milay ny sosomenao anay rehefa eo lesy zay aloha fa miany anisany aty amin'ny toerana mahazatra. Ok pata. Leo amin'izay aloha hijanona dia contrôle kely an'ity tapy so misy ratavelo eo na ao amin'ny karosery. Ary aza midororo reo le sirgila fa midina dia soro ny sarin'ny numéro io dia hoeto atio rano amin'ny tavoahangy plastika io fa ohatran'ny misy pititra tazako ity. Aingana lesy fa aza mety atahaka n'io sirika mipra eto ihany nge raha zao no mitoy e. Tsy ampiray volana fehimariazitsika tena andao asahady ianao e. Salofa dia matsahady fe ianao e. Sy mba tanteraka tsy misy alalànanao tsony ny tarehanao. Tsy
mba azoko roana akory salofady malalako fa tena hoana reny nalainao sahady ny fatsiko Andriamanitra tena tsakako ka tsakako e ka re izay madame Dina so manino eto amin'ny tranopaty eto ianao marina tsy inspektara tsy rariny izao e tena tsy rariny e aiza fekana noroka taloha nandehanany azy izy marimarena dia aty amin'ny tranopaty ny hitako azy indray efa nozosiany tsy matao to tamin'ny tomobila solofa akan'izao re sairany madama mahaiza mionona fa lahatra andrasany miakandrefa mbaravarana ane izao rehetra izao e inatsony komony azoko atao e vadiko boribory amanomboko izao nazana solofo samefa nareny fanakaviana satria norarany sareo tsy hifaty izay nefa mbola nisisika ihany sao ve ny fanambadiana raha tsotra any inspektara tena mafy izao ka mangidy tokoa izao madama nefa na dia nareny fianakaviana toy izao azy nareo dia miara-miory aminao izay polisy tsy petra-potsiny koa izay fa anao ny fanadihadiana manokana momba zao nahafatesam-badinao izao e misaotra anareo ny tenako inspektara misaotra an'ireo mpanao gazety mpiara-miasa misolofo koa nampandrehan'ny lozam-piarakodia faty azy eny madame Mitina mbola ao anatin'ny fahoriana moa ianao izao saingy aorian'ny fandehadiana ny vadinao dia irinay polisy ny anaovana ny fanadihadiana vetrany momba ny loza nahafaty ny vadinao mahatonga mantsy izay tonga eto dia tia lala izay mety havana na vadina tompoko lahy ka miala tsiny raha amin'ny fotoana toy izao izay no mangataka ny adresinao sy ny fomba rehetra azona mampiantso anao rehefa voalevina ny maty everiko mantsy fa ho afaka hampahalalanay momba ny vadinao ianao ka hanamora ny fanadihadiana ataonay madame Mitina tsy misy sinareo ny amin'izany inspektara ary vonany hanomena adresiko sy ny lahara telefonako fa aza misalasala mampiantso ary na fandevenany fantatro tsara ny vadiko ary everiko fa adidiko izany sady marika ny fitiavako azy ny fanampiko anareo polisy hitadiny marina misaotra madama tsoroko mantsy fa misy tarenjavatra mampiahy anay amin'izao fomba nahafatesam-badinao izao ka manamora ny asanay indrindra izany fahavononanao izany ka misaotra anao izahay journaliste d'investigation solofo vadinao ary anisan'ny mpanao gazety nanampy anay tamin'ny asanay ka matoki fa tsy hanao ambany zavatra an'izao toedrara izao zahay mankasitraka anareo inspektara Allô Florette ve io e salama tsara e gatsy ao Dominika amin'ny tsy mandray telefônina ay ao amboro indrindra izy meo azy ao ankehitriny izao izy ry Florette fa tena misy lako azy allô fa ahoana ary Dominika amin'ny tsy tanterahanareo ny teniko maly ahoana tsy tia lalan'izany fa ny fantatro dia tsy maintsy tanterahanareo ny teniko e matoy ianao nataoko tale jeneraly hitatana an'io gazety sy radio ary teleko io dia everiko fa mahay mandray ny baiko avy aty amiko efa 2 andro no nilaza taminao fa ataovy alahionina amin'ny gazety ny filatsahako député indray amin'ity nefa mbola zavatra hafa ihany no asongadinareo an-gazety na ny tele na ny radiotsika dia samy mbola tsy miresaka ny filatsahako député akory maninona ka na dia mbola amin'ny herinandro aza ny metomboka ny propagande dia ataovy matombo avao indray ny filatsahako vidiana ary Dominika saza tompon'ny gazety sy radio ary tele indray no angatakatony ay hoeniko eo izany rapitso fa dia efa miteny anao fa raha tsy ataonareo alahionina amin'ny vaovaonareo ny filatsahako député dia enao ny voalohany esoriko amin'ny toeranao mahazava agnamby izay ary tsy laiko ntsony ianao manao fa makafakana momba ny nahafaty ny solofo fa tsy mpanao gazetintsika iny fa nitrala atoko afa mifaninana amin'ny atokoko bon izay ny baiko ka tandremo sao tsy tanterahanareo mandra-piona fa misy inona indray mampiaka-peo ny telefônina ny député Ratsimy misy inona fa tsy mifiraikiraiken'ny Dominika amin'ny vaovaona saiko navoaka nefa angatahany andro
tsy azoko mihitsy no fomba fiasan'la zalahy iny ka omeo iski kely aloha radely fa tsy zay indray ianao sy dominika tsy maintsy kianina foana mpavoavoaka ny zareo raha vo mba tsy metimety aminao ka inona mora mato ny lanandreo radio sy tele ary gazetytsika ireo raha tsy hanome avantage ny toko misy ahy zao ny filatsahako député mbola tsy nataony zareo matombo avao ihany nefa efa 2 andro ano nanome baiko any dominika amin'ny maha directeur général azy raha tsy zanadravavonao aloha izy dia efa nosoloako oky tsy inao raha tsy ma fa aza manao bingo manao matso io zanyko tsy akaiko mihitsy raha ny zanatra vaviko ny roahanao eo olona mahavita tsara ny fianarany sy mahay ny asa ny dominika sady ny volako ihany konga ny nananganana n'ireo radio sy tele ary gazety ireo fa tsy misy anao miasa na dia ariary aza ka nahoana ianao nandroka-piasa ao fa nananimbona antsika nyreo ry delphine na mampivady atsika sa samy maso mandidy amin'ny fananana sika ka tsy avelako hitsikera sy anakiana izay tsy mety eo amin'ny orinasako izay esanao ianao iza moa no tompony fanapahan-kevitra rehetra sy mifenympiaso amin'ny orinasa import export raha tsy marsona raha tsy ianao kanefa dia izao ny tompony zany ko dia efa mampiakatra hafanao iry mba te hilaza fotsiny ane za hoe tsy akasitrako na nalanao any dominika amin'ny toerana ka mba tenenao ary izy anaraka izay lazaiko ary aza tononao fa mitananjara asa lehibe amin'ny politika toko ireo hainao manjerintsika ireo voninahitra ho anao anie zany vadina député zany hatramin'izay ary tombontsoa maro no efa azonao sy edananao raha tsy teny afa-tsy niisan'ny fiara fotsiny noho izany tsy mila ampahafantariko anao ntsony angamba fa tsy maintsy lany député indray amin'ity raha tiatsika nitoizan'izany voninahitra sy tombontsoa zany inona ihany lay zy ry bernard ty vola takiany lamiko ty tsy efa nataoko ve zay nahafa-po anareo tamin'ny misy farana ampanaoviko anisany patabe maninona ekeko fa milay ny sosomomenao anay tamin'iny andro iny saingy adinonao ange fa mbola menao kandra vavao indray zay rehefa vita ny ansolofo fa kandra vaovao inona koa zany nasaiko nataony lisan'izany ka zahay ane manahirana aminareo debitony tsy tsaronareo na modidinareo adino indraindray ny zavatra kozinareo fa lasa demagogie mahazatra fotsiny aza be sermonio le tsy fa tonga dia teneno zany nasaiko nataony lahy zany fa mbola be ny ataoko tena dinonao mihitsy zany fa nkozy tamiko ianao hoe mba arao masy sady ninono zava-misy eny amin'ny toerana namonona ny solofo so misy mahita na koa nisy vavao tokony andraisana fepetra tokoa moa ny tenen'izany zay vao tsaroako fa azafady letsy raha tsy diso dia nasaiko ny safo ny zava-misy teniko eo lana nandritra ny 3 andro hitanao zany tena nandritra ny 3 andro be zao kosa ve patron kofo vai ny hodikodina sy nykobony zava-misy teny dia tsy mba tsy pazanareo sosy kely amin'izay ao fa omeko ny sosiny lahy fa nanaona aloha ny teny ny lamina tsara taorian'lay misaosa mampiay aza lasaina ihany aloha hoe milamima nefa ohatra misy tsy matiko lolo ihany fa hoana le ty ka misy pra miodiody foana eny pata dia inona no ataon'izany polisy miodiodeny izany tsy haiko aloha fa ohatra ny métude lalina ny arabe nanoseko any solofo tamin'ny dable rony zany ve le ty zany tokoa fa misy rasiko de frein kely ihany le arabe ary na le restaurant sakafo anany solofo koa aza hitako ny dirampi-raha foana nandritra ny 2 andro zay ka efa nanao fanadiadiana nge zany ny polisy dia tsy haiko aloha fa zay ny zava-nisy teny ohatra ny tsy matiko lolo ihany anefa ho afy fa maily ihany ianao pata tsy ampafiry ny efa natao letsiny zao reto raiso ny karahamalahy dia aleo andaminako azy toy ny mazatra mba hampijinjany kely kosa aloha reto pata fa manify loatra ka lahy ty koa le tsy tena be izy mandreraka ka ny karahamalahy zay efa nataoko manatombo mihitsy tsy mitovy amin'ny andro-tany be serikily ka zany kosa ngery pata amin'ny mahachef d'équipe ary rehefa manao mission sady ny karamako amin'ny mahasoferanao ahy tsy azoko mpangana fa gidragidra amin'ny raha fotsy any ambovo dia tony sosy azo amin'ny mission tony mba eto mibandy metsiketsika sy mirefy fa hainao ihany iny le tsy mifanapom-bola nylahy dia ndeha avoainy automobile fa mainka monjy fotoana ok patron merci
an'izay zany ianao raha tsy mafa nataon'ny telematomba vao isan-kariva ny filatsanao ho député indray amin'ity a zasy ianao mihitsy ny tokony ho faly raha dieny fa raha mitody tapaka toy izao dia ho lany député indray amin'ity a sady amin'izay a mandritry ny vaovao asiny zareo bande de filon mihitsy milaza hoe vidio ny député raha tsy marsan za mihitsy no komandy io soratra mandeha tsy akato mandritra ny vaovao io e zany a ary any amin'ny radiontsika koa efa reko andrano fa misy spot publicité raha mandeha foana milaza hoe aza miala amin'ny raha tsy marsan fa izy ihany no atsika e sady izy rery ihany no mahavita azy e doka re zao popoka kosa aloha e ka raha tsy mipopoka tsy mahasarika olona raha dely a ny olona amin'izao fotoana izao ane ka tsy voatarika ao amin'ny zavatra tsotra e mbola hitady artista fatadaza telo na efatra aza hanao kontrasy hanafanany propagandiko ka tsy ho volabe-ndre ve zany raha tsy manolanonao amin'izay ny artista koa anehe tsy kara-mamora aminao eo fa fanararotana eo e ianao tia koa tia vidiny loha nefa matahotra ny masoniko tsy misy fiarotanao aina ntsony amin'izany fa efa voalamina daholo e efa voalamina hoanao ianao ka afy reny taloha tamin'iza vao nilatsaka député reny fa amin'ity filatsahako fandrony ity a dia ny atokonay no miantoka ny 700 ny volalany rehetra ho anay kandida atolotry ny atoko aikosa efa matanjaka mihitsy nge zany atokonareo zany raha tsy me tsy sovaly mianto bilina tsony zany nareo zao ka mihetsika ny atokonay matoa matanjaka e efa ely izay no nanangom-bola hanaovana économie de guerre iatrehan'izao fifidianan'izao fa ianao ngahoana eny ary fa mirary anao olany député fandrony iray ariko matoko ianao fa tsy mahitsy voafidindray ah e ny vola ihany no antoko io fa rehefa ampy ny vola hanam-babona ny fomvoaka dia azotsika fandraiseny e zany a fa za aloha andeha atory amin'izay raha mbola hijeritely ato amin'ny salon ato ianao efa te atory koa zany ka ary aza ely ianao e ho avy re aho fa afanao meloha fandrinantsika kely delphine malalako a dia akato ny varavarana io fa mangatsika ato sady tsy haritra ely ato koa ka ary aloha amin'izay aloha atsonga amin'isitra fa ilera dely iny koa be resaka tsy allô ny député namanao ihany ity monsieur le ministre ie ka nanao n'lay zavatra miresantsika any keo maraina iny e zany indrindra ataovy mihitsy izay azonao atao najanonana ny ankety momba ny nahafaty n'iny solofo-mpanao gazety iny ka sady mahana source d'information sy preuve irréfutable rehetra tamin'ny aferana taonay ireny eny eny e daly ka tena nanao investigation lalina momba ny trafic de bois de rose 100 tonnes nataonay farany teo any izy any ka élimination physique sisa no tsy maintsy natao azy fa tsy misy alternative ntsony ok monsieur le ministre tsy adininy président ntsika ianao sady za mihitsy no hiresaka aminy amin'io congrès sy ny atokontsika io e matoke ianao ka efa verity daholo ireo namantsika mafilo mpanondrana sokatra sy volameny ireo ampiato ny afirafanao sao lasa cible facile amin'ny atokontsika hoe président ka ok monsieur le ministre eny ary fa misaotra anao meloha d'accord à plus tard monsieur le ministre ji fa misina tonga maraina anao monsieur l'inspecteur saika tsy fantatra ianao marina raha tsy efa nanalakasika teny andohanao za ihany madame Ndina manao ahoana aloha ianao zao e salama tsara ka aza misalasala fa azonao arosy eto ambany lavarangana eto mo atao anao nge zany sao misy makeny moron-dalana eo nitangalatra hainao ihaniko marina zany fa misaotra madama dia mantsoa re androso tokoa moa zany ko
fa miala tsiny alorana napaka ny fanondranao voninkazo vao maraina madama tsy manino tena vitako indrindrina mihitsy aloha ny zaridainanareo ka marina ireo ny mba fandaninandrony mivatatra amin'izay e sady raha avaky ny tanàna raha teo dia mipetrapetra aloha ianao aleo aloha za ka dite sy mofo antsika aza misahirana re madama fa zany tsy afaka nijanony ely sady mbola maika hamonjy asa ioko ka efa voninao anefa araiko fotsiny andro ririna mamirifiry vao maraina io sady ianao mitondra moto ve dia andady ite mafany aka ny termosy misy azy fotsiny sy mofo mamy efa vitako ao zay eny ary madama fa tsy maninona raha mba fantatrao mantsy ry matany amitiana fa najanona nanomboka omaly aniny ankety momba ny nahafatesan'ny solofo vadinao indrisy mantsy zay ihany ane ao ary ataofy dia mazoto fa izay vokiano ny maharaka ny namany resy fa za misalasala dia tsy salasala tokoa sady raha tsy mahadisy dia olazaiko avy hatrany ny antondihako fa maimaika madama maro zany inspecteur sady ianao mbola monjy asa za koa liana amin'ny antondianao fa tsy naposiko akaty maraina ianao raha nindresaka ny fanaovantsika faranteny amin'ny komisaria zany tokoa fa ny aleako aty dia niangavy anao mba amin'ny ireo atota taratasy rehetra momba ny solofadinao ary indrindraindrindra moa izay dosie nafiraketana tahirikevitra toy ny kahena carnet sy ny disque dur ny ordinateurny neny hatramin'nypiso telefona ny raha ohatra ka mbola voatahiry any ny momba azy rehetra izay mahakasika ny asany izany raha azoko tsara zay indrindra fa misy inona monsieur l'inspecteur tsy dia hoe misy inona akory fa ilaina amin'ny fanadiadiana atao re asa farasitraka ao mba omeo avokoa ireo rehetrarehetra ireo tsy asiako olana ny fanomezana n'izany anao raha izany no anafaingana ny fahitana ny momba ny nahafaty ambadiko ka misaotra madama ary tsy hoe manentatsiritra fa efa vity ny fisotroana tsy teza tena isaraoko anao fa aleo anga omeo avy hatrany ireo voalazako teo ireo sontsahajy voky re ianao inspecteur mbola betsaka ne io tena ampy izay madama fa misaotra indrindra marina asako fa raha izany dia aleo mihitsy ary sika iara-mijery an'izay ilainao rehetra momba ny solofo sy ny asany zay angamba dia anjaranao maka an'izay dosie rehetra tianao entiny misaotra madama zao fotsiny ihany ny teniko aminareo vahoaka marobe manatrika eto efa nifidy aho solom-bavam-bahoaka nareo teo aloha ary ankehitriny dia mbola vonona ny tenako tompoko lasy tompoko vavy ny solo-tenanareo ao amin'ny anteny mery ka matoa any milatsaka ho député indray dia manome toko fa hitondra ny etaetanareo sy hikatsaka ny tompontsonareo ary hitondra ny fampandrosoana sy ny tanànatsika mihitsy matoka fa hifidy ny antokony sy tenanainareo ary efa verindry dominika amin'ny tele sy ny radio isa-maraina ny propagandinao zany ny any amin'ny tele-panjakana aza efa nanaovako famandriana ihany ko raha izy ka inona indray moa fa tsy efa lasa député indray raha tsy mamay mandahateny kanto sady loalisitry ny atokony mangony fotsiny vola t-shirt sy ny kaskety ary ny zavatra zaraina etsy sy roa kakakakaka tena manao azy mihitsy nety hivadiko ty enao koa tsy maintsy atao izay fomba rehetra fa iza no verisy io oay misy mampaneno sonereo mba vaty zany fa mbe kely hoe mba jereo ry delphine fa so bernard zany sady any koa dia andeha hiasa fa ilozako aloha ianao eny ary fa tonga dia asevy miditra izy fa miandry azy ato ahy nakaizany ato aizy izany ry patron aty an'letsy ry bernard fa mandrosoe lahy ka roso tokoa moa ka manao ahoany zato ianareo ato re patron forme tsara lesy ry bernard fa mipetrapetrahy lahy ino misy ki raha melikely lahy misy kara koa io ohatray merci pata tsy hafahafa ny aty ka eno aletsy ka manaona le fizavana dosie tany amin'ny toeram-piasan'ny solofo tena tsy misy nininona tampata zany ve efa nitsindrina vola araka amin'ny baikinao le banty mpiara-miasa amin'le ry
naharitra ora mariny ny zavan'ny Braon Solofo sy ny jerevanay Nordi tao fa tsy nisy resaka bois de rose na trafika na koa hoe afera mikasika anao tao. Tena tsy nisy patron. dia ay zara ny nanavelan'le adaly ny information rehetra momba ny aferanataonay. Nilokaloka mihitsy anefa le zalahy mpiara-miasa amin'ny namantsika fa efa nahita dosie ary pirofo fanangonam-baovao rehetra nataon'ny Solofo momba ny afera sy trafika nataontsika ireny. Tsy onona mitsikeran-gazety fanao ny aminareo intsony Solofo izy fa tena hanao ampamoaka lehibe mihitsy, indrindra fa ny bois de rose naondranareo farany. Sao dia mba any ambovon'le ry kosa patany nanafenany azy. Tena siora amin'izany a. Mety ho marina tokoa ny an'Lary Bernard a. Rehefa tsy any ampiasany dia tsy maintsy any an-trano fa mety tsy aingana izany lisany tsy ry-damy be makany aloha. Ka hitamy be any patron ka mbola tsy hita trasy hatramin'izao a. Fa nakaiza indray koa ny adaly e. Tena tsy haiko patron. Zao anefa no lana azy. Ka le nasentsika namono ny jiro ny poto dia napresaka ny Solofo tao amin'ny restaurant talohanina aminoko azy ny nahitako any damy be farany. Tsy tafiaraka mody mantsy izay sy damy be. Ary ny veriko mbola nanorievy tao amin'ny resto tao dia mbola tsy hitako le ry hatramin'izao e. Atsoko amin'ny foana fa messagerie vocale foana. Izy tsy hita boboka aloha tsy atao mahataitra fa fomba n'le daly iny manjavona tsy hita kely isaky ny mahavita ny mission ampanaoviko azy e. Efa ho ray volana anefa izao no mbola tsy mipotra foana ny daly. Eny e, ka le ry mamono telefônina mihitsy no tena blème na dia fanoanay azy ny samy manjavona rehefa mahavita opération to ireny e. Off, tsy problema letsy izany fa na eo na tsy eo dany be dia lahy ihany no mitarika ny ekipan'ny latony mazatra. Izao indray a dia mission vaovao no ampanaoviko ka hainao tsara. Ty zany le tranony olontiana vadiny Solofo mpanao gazety raha le teny'le raha matompo varitra tery amorona arabe nanontaniako teo. Ary tsara kosa ny zaridaina hita tokotany izany sady io mikarakara voninkazo io mihitsy angamba izy. Fa tena manja kosa aloha izany vadiny raha tompoka lazany raha ny fahitako azy metsika amin'izay le Selara Bernard sao tsy ho vity eto mission nasain'ny mpatabe nataony lahy. Ody ô ody manao ahoana ianao madame Eontina? Sa diso adresy ve azafady? Manao ahoana tompoko? Voalazanao Eontina tokoa ny anarako. Fa ahoana kay azafady? Enao zany vadiny Solofo mpanao gazety izany e? Ie, za tokoa ny vadiny. Tena miala tsiny rery madama fa zao avy tonga aty tsy izy akory ny tenako fa izy rara sakaizan'ny Solofo fahazaza ary niara-nianatra sy ny ray W taminy fony mbola tany am-pianarana. Zany ve Ramsey? Zany tokoa madama. Mpanao gazety koa ary attaché de presse any Dego fa tsy mipetraka ety arivo. Mpirahalahy tsy mifakafo izy azy Solofo ny mpanao gazety namanay no nahenoko fa maty nisy namonony izy. Ary satria misy aton-javatra tsy maintsy le karako mainka aty Antananarivo dia nivily kely sy mba namangy akahery anao aty ahy ve namany Solofo ianao dia mandrosoa hatrano aloha aiza ny dia eto tokotantsika ny resaka. Eny ary madama misaotra indrindra. Mandrosoa dia mahazo toerana Andriamatoa iza moa? Zay rara tompoko ary araka ny lefa voalazako tatsy atokotany dia tonga eto ny tenako mba mangy sy akahery anao vadiny Solofo izay tsy iza fa sakaizako fahazaza sy toy ny fanapatsinay tamiko atao ahoana rery madama fa zao lahatra ary tampoka ny nandozany atsika ka miolona sisany azo atao dia lasa tokoa le Selara Solofo mary mahery zareo madama ary miala tsiny amin'ny ranomasy tsy tanako fa raha lako tokoa mantsy ny nandraisako azy iny. Tsy maintsy tsindray Andriamatoa Girard izay tokoa ny lahatra araka ny teninao tsy maintsy mionona raroto fa manaikitra ny trondra Bernard sy doka amin'ny mise en scène nataoko raha sipa dia mesina tokoa.
ianao no isaorako fa tsy nanao ambany zavatra mampiralahanareo ary dia tonga teto nankahera vadina velany. Eny madama, manarak'izah moa amin'ny mahamalagasy atsika na dia efa voalevina aza ny razana dia indro indro misy tolotra kely avy aty amiko solon-dranom-barotsy masaka sy mariky ny fiarahano raha teo ka dia mahaiza mionona re madamo. Eny Andriamatoa Gérard, tsy misy mafy ohatry ny hoe nilozam-baty nefa tsy maintsy mionona moa rehefa izay ny fandaharany ary dia mankasitraka tokoa ny fankahirezana raha mbola mikarenana tolotra ao. Dia miala tsiny indrindra re raha mamofo tamandro fa nondrom-pihavanana namatotra solofo dia tsy azoko ataony tsy tonga aty nanefa ny adidiko madamo. Tsy misy tsindra raha misea ny ady tsy an'olon-dratsy io fa manomboka matoky atokoa raha sipa aleo amin'izay raha ngata terahana ny dingana faharoso milony eto eny ary madama fa alohan'ny andehanako dia mba misy angaviako anao raha tsy mahadiso. Ahoana izay tompoko? Araka ny henoko dia hoe noho ny fananany tompoky lasolofo vadinao dosie momba amin'ny fanondranana bois de rose nalaza farany teo izay no antony naminoho ny sasany azy. Ie, izay koa aloha ny fantatro e. Ary maro raha maizina tena hanana ny solofo dosie mihitsy amin'ny maha-journaliste investigation azy. Eny tokoa ka mba azonao ampindramavy raha sitraka ao ireo dosie mirakitra amin'ny fanadihadiana nataony. Ireo dosie mirakitra ny fanadihadiana nataony solofo eny indra aminao raha mise Izay indrindra madama. Mampalahelo tokoa mantsy raha avela fotsiny amin'izao ny vokatry ny asan'ny vadinao fa raha sitraka ao dia aleo za mihitsy ny hamoaka ny gazety ny fanadihadiana nataony mba hamakitsika batsilanareo afiaraha-maloto ny mpanankarena rehetra eto amin'ny tanàna ohatra izay eto an-tany-drazantsika mantsy Holazaiko amin'ity Ramose Gérard ity ary ve fa tapitra nomeko any inspekteur daholo ireo dosie tadiaviny. Aleo tsy holazaiko fa ohatry ny misy mampanahy izy izany ka sady za koa voazaony nahita sy nahalala an'ity mpanao gazety namany solofo tiako. Ka ahoana madama? Toa lasa saina be any ianao izany. Azonao ampindramavy ao ary dosie hanana ny vadinao ireo. Tena marina raha mise dia miala tsiny fa tsy afaka ny hanome azy tena azafady indrindra fa ahoana kosa sa tsy matoky ahy ianao ka andraso ary fa tsy mpisandoka na mpisoloky akory aho fa indro asehoko anao ny karatra mampanao gazety aho ary tia kosa ny sarinay solofo fara mba inonao fa tena mpinamana ny fakaty tokoa izay ka ahoana matoky ahy amin'izay ve ianao? Inona reny holazaiko e? Voaroa andro lasa nefa izay inspekteur nanafatra telefona ary entitra mihitsy nilaza hoe aoka tsy misy olona lala fa etsy amin'ny polisy ny dosie rehetra nanana ny solofo. Mba ekeo moa madama mifaniriako raha zao tao manome toky anao fa tsy maintsy averiko eto aminao farak'izay aingana ny dosie indramiko marina dia ho ampangininao na alevinao sahala mitomboky lavadinao ve marina rehetra fatany hatramin'izay miala tsiny indrindra re raha mise tsy hoe tsy matoky anao fa aloha mihitsy aloha za andinika tsara ka zany sao dia aninenanao anefa nitahiry azy fotsiny ato madama ho very maina ny fisasara ny vadinao e. Za kosa aloha tsy atoky afa-tsy polisy tsonka sady sarotra ho any ilaza amin'ity raha mise tsiny marina. Aleo re za andinika fa manaraka mety ho azoko ampindramanao ihany sady mbola karoako nampirimana azy. Tena tsy hanome an'ireo dosie tadiavy mipatabe mihitsy ty vadin'ny solofo ty raha izao mifandihany ka rehefa izany ihany dia miala tsiny aminao raha sipa fa tsy maintsy dingana fahatelo izany ny sahazanao eny ary madama fa ho avelako ianao manantena fa ho ampindraminao anay ihany ireo dosie an'ny solofo rehefa vonona ianao. Eny re raha mise aza tsy indrindra raha nandesy fanentanana anao fa mbola voadoana ny lohako e. Tsy maninona akory izany ka
Fa raha tsy manahirana dia saika mba hangatakaran-kely azotroana madama fa mahay izany tendako izany azafady indrindra. Ohatra azafady koa rehefa mifanako resaka fotsiny zato ianao marina. Raha mandry kely ianao dia hikarakarako dite sa kafe sotroinao? Kafe atao raha tsy dia manahirana anao madama. Ka voatery lozako vetivety any aloha izany ianao e. Andeha vidy vovo-kafe satria dite any mantsy ny fisotroko atoko. Oka ihany fa manome fasahirana anao indray raha izaniko marina e. Tsy manahirana izany fa lozako vetivety aloha ianao eny ary madama. Iny fa mivoaka ny trano. Mihetsika amin'izay le selara Bernard fa fony fotoana. Nahoana le tiany nandamoka ny misona mpanaoviko ny lisandry Bernard Ka tena malemozatra le kala patron Enao koa nanome baiko mba tsy hanaovana tery azy fa tsy nentina minome mihitsy izy na dia dossier iray azy. Dia tsy mba hainy lahy ve le tsy nandangolango azy sy nanao izay fomba rehetra atokisany an'lahy. Patabe maninona? Tsy hitanao tokoa maty izany za nanao ranomasombo hamodina mangy azy amin'ny fahoriana izany. Tena kozy mandamina mihitsy ny nataoko taminy ary mba hitokisany ahy dia nasehoko azy le carte de journaliste sandoka amenao ahy sady naderaderako taminy koa ty sary manakambana ny sariko sy ny sariny solofo ty e. Dia mbola tsy natoky an'ilay ihany ve izy amin'izany? Koboka oatra ny natoky ihany aloha le sipa saingy tsy mety nanome dossier mihitsy fa mbola andinika hono e. Dia vola very maina fotsiny izany nanamboarako azy reto ka. Izany ve patron? Hitako. Fa iza tokoa ny nanamboatra azy reto e. Le zalahy informaticien ao amin'ny fanontan-gazetiny solofo lesy tahiry tsara ny solofo no namboary ny ampidirana n'ilay sary lahotoniny miaraka amin'ny solofo ary tia karatra mahampanao gazety ity dia mbola izy no nanao azy. Tena tsy misy tsy vitan'ny informatika tokoa ankehitriny ka. Fa ny volana nambatambazako azy angakely elahy efa saika tsy nety mihitsy ny adala fa asa misy riska hono nampanaoviko azy sady ho afa-baraka izy raha misy mahatratra fa mamadika ny solofo namana. Kanefa dia nanaiky any le ry ary tsy misy tsy vita amin'ny vola indray raha izaniko. Ka iza lesiny tsy ho tsambany vola fa zao voriana ekipan'lahy raha riva fa rehefa tsy mety manome ireo dossier ilaiko ny vadiny solofo dia ataontsika amin'ny fanaovana azy izy. Izay mihitsy angamba patampoany izay mihitsy ka. Mba niezaka nikarika eran'ny vovony ihany tamin'izy dila kely ny trano fa tsy nahita tamingana dossier mihitsy ana ndray azy. Ny any azoko natao dia nakasariny tao ambovony rehetra araka ny baikinao ary ty le karta misy azy. Aiza ty ilayntsika mihitsy ny sary ato rehefa anao planina raharivaka. Sady sary complet mihitsy no azoko ato pata. Tafiditra ao daholo ny sarin'ny efitra rehetra na ny ambany na ny ambony rihana. Tsara lesy zany. Hay misy rihana le trano? Izy aloha tsy vovo lehibe fa misy rihana ihany. Fa tena manja kosa aloha le vadiny rasolofo pata. Zany dia inona zany mety amin'ny fanamboarana azy? Hodaroana sy forsiana moka ny dossier anana ny solofo ve sa atao kidnapping dia tsy avototra raha tsy mikozy marina sa tonga dia vitaina ny aminy. Fa maninona ary any tsy mety mahita tory foana nefa efa miroa maraina izao. Raha hihinana fampatoriana nefa dia ho tara fifoazana eto ara-pitsy maraina. Azo feorinana kosa nireko any ambandriana izany. Andraso tena misy feo mikatsakatsaka mihitsy izany nireko any ambandriana izany ka. Andriamanitra marina tsy feon'olona maninitra izany. Tena mpamaky trano tafiditra izao. Mangofotra sady tera-tsemboka be izany. Zay efa niakatra ny tohatra izany. Andriamanitra aleo finoko ty ve izy ty fa
efa tena kaiky izy izany efa esany telefona tatsoko polisy apetrao aingany ny telefona iny raha aza miantso vonjeo fa basy tsara fantirika alakely a olona misarotava mainty be marina okare aza fononareo a fa lefy re sy alainareo e aza fonona re ka milaminy tena dia eto aty ny telefona iny e tonga ry zalahy dia savaodolo ny efitrano rehetra mahaizy nareo mijery tsara ary rofy avokoa ny azo entina rehetra ao e hatramin'ny ordinateur dia voaikorikala ny vola sy ny firavaka tena rehetra angany e angana ho a marare fa zarefana voly koa e ataony tsy misy vola firy fa ny banky tsy te halala zany fa mihetsika tena sa te horobako mibala sady eo vata teny e angana ho a okare oka fa reto ny vola misy ato e dia ato koa ny fitoerany firavaka rehetra fa aza fonona re rofy daholo lesy ireo firavaka ireo ry be mainty a ary miafinay aza ny vola tena sasany fa rehetra any veny ato e tena any banky marina fa tsy mitahiry vola mihoatra nondraina e marina e ty voly ty very kala kely ty dia ho ampy fampizarany rehetra ary satria tsy ampy reto dia ny vata tena ny manefa androany ary ho vitaiko ny amin'ny teny e okarefa mifony e avelao are avelao ahoana tiry lavasivila aleo toy izandry zalahy ny fizavana fa avia aloha tazomy kely ty fa miseho matanjaka e apatry eo ampandriny eo dia tazomy tsara novako azy e vatana amin'ilay be zao ve dia tsy anarakoa mibandy alohan'ny aminona azy araka mibaiko mipata be aveloanareo aho tazomy tsara lesy mboa ay tena mandako ty marina kay ay tena ty amin'ny akasarotako mivoataka tena kay marary lisany koa lesy mianahana jereo fa tafampiritsaka ihany le sipa iny tazomy e ay tena tafatsoaka marina aiza mibasiko teo tena dilika laharatsy iny marina tsy efa ny atoko tany izay fa avy alao andro zalahy nareo reo lahy koa mitavozavozatsy aorony daholo zay azo entina dia ndao amin'izay kisakisaka ry zalahy so miantso polisy ihany iny sipa iny a tonga dia ararao ny lasantsony entsika dia areto ny trano e angana letsy e ary aho elahy mipiritako azy fa aza midororo ohatriny io ka ary andao amin'izay ipa e asio fipitsihana rapity ty e tena tsy misy dosie na tamingana information momboreo afisera na trafika nataonay mihitsy amin'reto karaza taratasy marobe nentinareo reto retsy ry bernary a ka na ny tato amin'ny ordinateur koa ary patron tsy misy fika fa efa tsy ao ntsony ny diska durany a tena nataony lisan'ny tsara sava mihitsy ve aloha ny tranony solofo e efa nataonay sava ao hatrany ambanky doro mihitsy pata azo antoka nefa fa kila sy may avokoa ny tranony tamin'ny lisan'ny nandoro azy ary tena nyvonono lisany le kaly iny sady afintasantso be iny ve isy horaisina ntsony aho e sura mihitsy fa efa lavenina sisa tavelao e bon mandrany amin'iny fa eto any daholo reto taratasy reto dia doroy koa fa mahameno trano fotsiny eto ka ary ty ordi ty zany patron atao ahoana eto anylahy any le tsy fa atao-kinina io a ordinateur angano tsy ananako ny tsipina anytony fatina ordi antro tony ahy eto any reo dia lasa amin'izay alahy mandeha fa mbola mainka moro olona letsy eny ary pata fa leo mibandy andeso anataranao eto lasa alahy zay fa merci amin'le ordi e mandra-peona letsy dia tandre misaotsy doranylahy a reny taratasy reny ohatray aza matahotra amin'izany ianao pata fa iny any lasa eny ary letsy allo efa ao daholo ve ry alphonse reo délégué de votsika tonga dia asay voatomboky ny directeur de la campagne ny fivorina raha izany io mana dia ho avy any tsy hoely zay fa hoana raha tsima fa misy inona indray ry delphine zany ka maika mory olona fa za ve izany tsy mahazo miresaka aminao e
maninony nefa ianao sy berinary aza efa adinindroa ny hidy amanefitra tato foana ary to be viavy ianao fa misy inona e maika ane ahy e hay ianao maika andeha za maika mahalala ny marina ka ambady ireo kely hoe reto zavatra reto zavatra inona volom-behivaviniza moa reto singamboly roa reto sikambolom-behivavy aizakora tely a fa ino ny ty am'vozy mipalitaonao ty singamboly lava miloko maron anankiroa be zao tsy avelively io a za borivoly sady mainto ny voloko ka hoana vehivavy izy ny tompony reto valio ahy e aza mampiakapeo eo ianao fa volo mmpanohana tamin'ny mpanaovana propagande reny e ifanotofan'ny olona rabaina sy roana ania isaky ny mahavita kabary e tsy mihino an'izany ara-tsy ma zany ho ah ary ny tsy apozinao dia ity inona aniza koa ary ty lokomena mitratra ny chemizinao ty valio ahy e aizy ilozanao mifandravandra eo ka efa voalazako anao ty fa ifanotofan'ny olona ho aza isaky ny mahavita kabary amin'ny propagandeko miatsampitsampy amiko avokoa nalàna vavo ka azoko raharaha natao hoana ry delphine fa mba asio fetra ny asarotam-piaronao a za ve ny diso sary-piaro sa inao ny tokony anisy fetramin'ny filangalanganao motsy efa tratrako indrona nitsakitsaka ianao teo aloha reny saingy hitsoroko aminao a fa raha misy ny famitelony kosa dia tsy aminaiky ny fifonanao tsony ary ho hitanao hiazo anao mba mangataka re madamo mba mangataka ny sakafo fanaony e sa hoentiko ny etan'ny madama reto etan'reto entina raha hitondrindriny rehefa ry amin'ny parkina ny tomobila manome vola ampividianandry sakafo tsy manina misy fa leo entiko ny etanao ka misaotra anao ary hotahin'andriamanitra ianao madama mba tsy hitsindroka saotry diratono maly fa misaotra betsaka tompo ndry fa inona mampifendrifendry sy mampanganohan'ny masondrika maninona nefa raha mba miasa fa tsy hanao mpangapaka toy izao foana mba miangatra ianao madama mba nanao demande tetsy tereo ihany fa tsy mbola nahita e teo ampiandrasana ny valiny demande farany nataoko izay any no trapavoazina dia izao sisa e fatoko boribory sisa fa satokamboto no any mba foatra lavitra be misy ny taminga akavako mampalahelo izany fa trapavoazana hoana no ndry e ary mba nianatra izany rira ny fahinoko ny firesaky ny risaty izany mitafian'zolanitra mitoerako madama saika na olanitra reo so vonoana fa tafaporesaka nandoso fa ny tranoko kosa midorany e sy mety ao izay ambinentana rehetra tsy milaina navita fianarana commerce international sy namarina gestion délicate za zao nefa hoaiza moa e izano andray sy ino amin'ity sisanakajo mandrefa rovotra sy maloto ty mety aolona diplôma na ny kara-panondro momba rehetra tena ho ny andria retsy a ary evy indrika manam-pahaizana be isa moa ny anarandritra tsy maditso lasaiko azy ve ny tena anarako e aleo ny anarana fantaran'olona tany ambanivohitra ihany no lazako azy ianta tompoko ny anarako zao ry tsy ry anta mampalahelo andry fa raha tiandrika mazotondry dia afaka mandray indry asa tranoko a fa lasa nanambady le mpanampinay ary raha endrindry a dia ampitiroko hiasany amin'ny orinasako fa mila mahafantatra nytoetra ndry ambolana vitsivitsy aloha na heritaona mihitsy azy ka hoana izany hoe raha azoko tsara izany dia azonao raisina hiasa tranao aminareo aloha izany rehefa mahafapo anao nytoetrako dia ampidirinao hiasa amin'ny orinasa anareo a izay mihitsy ka hoana ny hevitra indry fa ty eto ny opitomobiliko raha tsy mazoto moa indry dia ndraso fomeko ny vola karamandry mitondra entana teo hividianandry sakafo vola hiasany aminareo ry a madama ngamba mety ho fanavodana ho azy ao feonantsika izao iza malala raha valimbavaka nataoko izao mazoto a madama iny ary fa mpitiro ato ireny entan'ireny dia miakara ato anaty fiarindry
ry anta ndao aloha voaka antsika nientana tao malina rerato. eny madama, ary tena lehibe sady kanto kosa ny tanànanareo a. ndry koa akiry anta be filaza iry marina e. toy ny vila rehetra ihany ny ato e. ao raisy reto entany reto aloha. Berinary a Berinary o. ahoana madama? mba batao kely ange ty bouteille gaz ty rehefa voavoahidinao vavahady e. efa voahidy fa aiza zany madama? ary ohatrany tsy vaovao amiko ny feo an'ny telelaty sy ny endriny a. taiza re io amin'ny faramaly io ry Berinary a. ohatray aleo aloha mpifakalalako nareo. izy aky ny Berinary gardien sady chauffeur no hirakiraka ato ry anta, ary izy kosa ry Berinary no ianta-panampy vaovao a vo hiasa ato amintsika. faly mafantatra ny Berinary. za koa torak'izay mademoiselle sa madame anta moa teny efa ohatra ny efa koboka izany ty sipy ty a bokozy. madama ka saingy fo matsaingana ny vadiko. oay le ty e, tena le sipy ananaovany opération ty marina. loza fa tena vadiny solofo mihitsy ty. fa ahoana ary mahatonga an'izao le aza? tonga dia eto ny an-dakozia ny bouteille gaz iny Berinary fa aza mianahany eo a. ary mba izy tany be no enao foana ny gardato hatramin'izao e. tena tsy haiko mihitsy madama. angamba lasa namadika any ambanivohitra ihany le ry matoa mesagery foana ny foniny. fa tokony mba niteny izy vao nandera izany. avy mandrosoa kiry anta, mbola ataoko mahita indany be iny rehefa tonga marina fa tsy tiako mihitsy izany a. tena grafy ty fa mailomailo ilara Berinary fa mandady amin'ny trambo a. sofa nisy kakolona nanarina nitavaka tamin'ny fanafiana ny vadiny solofo iny fa ratsy izany tonga dia silaka teo ary ianta moa le anarany teo kanefa ohatran'izany ny anarany araka ny renseignement nalainay talohan'ny opération iny fa iza moa hoe io ny tiana angamby izay. io ny tiana mihitsy ka. ary nanaovana arana izany kiala dia hokosiko amin'ny pata ve marina e. mais non, tsy zany kosa ki Sylvia, mba tena zahirana manao propagande inge azy zao e. allo ohatra ny tapaka izy zany a. tsy reko tsara ny tendry teo fa avereno e. ka zany eo tsy afaka Syria. aleo fa rehefa vita mihitsy aky ny propagandeko dia miaraka makany la reno indray sika roa sady mijery le automobile tiandrea. ahoana eny rehefa ho vidaiko e. dia tsy nanandry trosana cadeau d'anniversaire ntsony amin'izay a. eno afa tsy mahabiesona zany aho fa tena mary zany Syria. le any atamatavy ve ny teny an'izany tokoa moa ary tena diny tokoa iny programa antsika roa iny fa tena azafady aky Sylvia. tsy zany fa feno be ho any fotoanako tato ato akia. io indray ndrefa midonga ka sahirana nge ho azy zahay. nareo kosa ki tsy mahatoky mihitsy zao e. nahita hevitra fa tsy maintsy hijery kely lorony asanay any atamatavy any amindry ihany a fa mamandreo telepetrahantsika mandritra ny 2 andro andeha avy ao aky za fa mbola marina ny propagandeko any an-tanà. eny ary fa zay ok diso chéri. fa izandray moara tsy mizany ataonao bisou chéri amin'ny telefoninato zany. tratrako amin'izay ianao nareo koa dia miditra dapoka manaitratsy fantatranao amin'inona koa azao ka. fa iza ary ny vehivavy nataonao bisou chéri tamin'ny telefonina teo e. voahiditra ny efitrano ata dia zany nyreko.
voahery taona nge zao ry delphine no tena nyvadintsika ko iza ny vehivavy ampirafisiko anao eo fa aza manala baraka io ianao a ka na voahery taona ary tsy mahatoky ah vehivavy iza nyresaka taminao teo fenao ve tsy mahalala fa fetiny reny androany ary amin'ny mahafety demerazy dia mba niantso any mama ko inona no mahadiso raha manao bizosiriny reny koa ity koa ny telefona dia atso izy zao raha tsy mahatoky azy ianao e mahasosotra tsy kary rehefa mahatoky ah e ary azo mena tsiny ara sary-piaro fa adala kosana izy tsy sary-piaro amin'ny azy e ka tafahoatra sady manala baraka ny asarotam-piaronao raha dely a iza zao ty vehivavy miaraka aminao ety ity a nitokantrano tsy ahaka nefa ianao eo masony manondrana amin'ny asarotam-piaronao azafady rehefa aza dia misendoatra moa ianao e ka mahasosotra ka tsy izy akory tsy vehivavy netoka ato amintsika ity fa mpanampintsika vaovao ary antany anarany ka na izany azy fa faly mahafantatra anao aloha zany ry anta za koa topoko faly mahafantatra anao dia aza vakiana aloha rehetra izay fifamalianay teo fa aindry any ny adiady mpivady a matoka ianao fa iveriko tony tsy misy ny fifamaliana ro teo ka tsara zany fa akoatra mifampahafantarako any antanao a dia akizay akanjonao maloto sasany izay fa anasalamba vitrany izy zao sa efa amin'ny fitoeran-damba maloto daholony ianao ie efa ao anatin'io bakalainzy io daholo ka da ohatra kiry anta toroko andriny fanasana lamba sy ny fanahazana azy a fa hito atio bakalainzy io lasa aloha zay raha tsy ma ndeha ary nareo e saika danzo ireo ratsy nainandaigna tapoka marina aleo aloha atsonaingana telefony mama dia arabaina tratry ny fety demera sy atao bizo be sao ny antso ny delphine ny tonga alohany ndraika dia za patron no antony lako resaka atao aminao tsy izy akory ny sipasolafa atao aminareo iny fa io ny tiana vadiny solofy ihany fa tsy anao mission vely tiry bernard na ny rahako ny lisa ny tany an-trano solofy sa ilalotony boakely a ka tsy misy kaly etsy fa rehefa tsy asambokitsonga izany dia mitenena firilala isa no ny rahako tany kanefa vehivavy ray monja dia tsy voatazo izany fa afa mipiritsaka nandositra body vendrana tsy tena mifona rery patron fa tsy naposiko hoe fety sady kinga mihitsy ny sipiny mba fantatra lahy moa letsy ny vokatry ny akambo natao lisany mba fantatra lahy dia lazaiko amin'lary bernard fa tsy manaiky an'izao totoa atao lisany zao a tsy ataoko vita mora mihitsy zao ka tena mibabika sy mifony eto anatrehanao apatabe laha zao zay tianao atoko fa vitako tsy mila sosy fa maimaipony mba kozy ka za kosa aloha tsy anaiky ny volako lanina naramana lisany mila action gratuite solony zao tsy fambiaza lisany zao a fa raha tsy zany dia averiko midoboka any an-tamora-dao lisany aza atao an'izany kosa apata tsy te hiverina any ambany tany antsony zay ka cause vrai olona migadra any amponjy lisany ary volabe koa ny laniko tamin'ilay mazistra namako namohana lisany mba hiasa ho a sady everiko fa efa zatra raha amin'izay ampanaoviko ny lisany ka rehefa tsy asa tsara ntsony izany dia azoko averina any amponja daholo igny mifona sy mandohalika ary amin'ny lela-pahalady re patron vonina hikandrabojo ho anao solon'izany zay fa maty koa ianao tena kozy tsanana leselahy fa mbola andinika zay atao a sady misy miantso koa ty fa mahazo mandeha aloha lahy eny ary fa za koa anasany dabanao atokotany eo pata allo manaja anao monsieur le ministre ahona tsara ho ianao fa ngah kosa tsy efa natao zay ampiato ny fikarohana zay nahafaty ny solofiny fa misy ino andray monsieur le ministre fa mpanao gazety izakoa zany mamoaka article zany SLF solona anarany solofana zany SLF zany io mihitsy ny pseudo nahafantarana azy hatramin'izay kanefa olona efa maty ve izy dia mbola afaka moaka lahatsoratra gazety indraika manina tsara hoe
milaza homahana pirofo ireo amin'ny fiarana ataontsika hoe ilay gazety fa sorsa d'information taizana azoy an'izany. Aleo fa ho avy anatrika andrenontsika ary ahy dia andray mesure aingana raha izany ka. Ok monsieur le ministre, mandram-piony. Dia ahoana izany momba an'io mpanampinareo io patron? Efa tsy androko mihitsy ny anapory foana aminao fa vitako tsara izay mission ampanaovinao anahy. Grave letsy tiry Bernard, tsy maintsy amboarintsika io kialakely io fa mahanimba zavatra. Misy resaka gazety mitady helo mantsy amin'izao fotoana izao. Izay mihitsy pata, sokona nanatina avokoa io ka aleo atao amin'ny fanaovana azy. Ary aza miteny mafy aloha laso misy mareo izany na fantatry madama eo ka loza ny afitsiny. Aza dimy fa tsy azo atao fatana izay afera ataontsika rehetra. I madama mbola lasa nanao folo any amin'ny coiffure fa lisipam-panampinareo manalamba ao tokotany ao ka. Na zany aza letsy a. Zao ny planina. Samy aloha sika mody fanina sy mitanina tsara ary avela ho tamana tsara ato io kialakely io fa afaka tapabolana dia ataonareo amin'ny fanaovana azy. Ary eto aty amiko mipirofo fa tena matinareo sy fa tsy mila tatitra mbavantsony ihany. Tsy misy olana ny amin'izany pata fa ataovy matevitevina fotsiny karamako fa na za rery ara dia efa mavita an'izany mission izany aleo fa ho amboariko mipaika rehetra. Ilazao koa dambe dia aleo nareo laliny miara-manao azy so sahirana rery ihany lahy. Ka idambe angery pata ka mbola tsykobo mihitsy hatramin'izao e. Fa aiza foany dambe ly hatramin'izao hoe dia mbola tsy asa ihany. Nahitako azy farangeo ary pataka tamin'lery nasaiko nitifitra jirina poto iny dia avy eo mody nyresaka tamin'ny solofo tao amin'ny resto tao talohan'ny namononay azy. Dia aiza ary ny adalo izao? Tsy arako mihitsy fa efa nikozy tamiko any aloha lery taloha amin'ny mission iny fa hanao famadihana hono lery e. Ary sura mihitsy fa tena namadika any ambanivohitra andro zareo any lery matoa tsy azo telefonina mihitsy. Zay tonga amin'ny siary izay madama fa aleo fa raha nanatreto aloha ny resantsika Letser Bernard maro izany pata, aleo aloha hiapy samy bandy e. Tandreminy lahy fotsiny manao fitenina fiantsika mety halasa saina an'io mpanampy io fa modio fanina aloha fa tsy mahazo miasa rery lahy amin'io. Ok rangahy, fa mba tery sosy any aloha pata fa tena tapaka mihitsy izany ny bandy nefa mila vola. Zay indray elasy ny atapola. Any madama le tsy maka fa za zao vao apaka volany amin'ny banka. Nga ianao mbola tsy lasany tamatavy indray fa mandany andro amin'ny Bernard ato. Ka efa tokony handeha fa adalainy ny adala amin'izany sosy zaniko. Any amin'ilay izay lahy mitady amin'izany fa manakotana ny kotom-bolako ka. Mba tery sosy any aloha madama fa efa mitakiko lasady ny any ampianaran'ny ankizy nefa za mbola tsy aleha mihitsy zao Rehefa avy eo Sandro Bernard fa mandehana aloha miomana fa ianao anino anaty trandramiseny amin'ny aéroport hoe fa za tsy afaka indray fa ho avy eo ny zotiko. Ve ho avy eto ry raha loatra dia tsy miteny akory ianao e. Mba adiniko ry raha tsy mafa ianao koa. Zay zany Letser Bernard fa mandehana miomana. So za indray mivonona alohan'lahy io ka tsy tiako. Eny ary pata fa lasa. Ary efa mba vonona avokoa ve ny dossier rehetra hoentinao ny Tamatavy any? Ny akanjonao rehetra mantsy efa voninao. Dia tandremindray mifanadalam-behivavy any nataonao raharaha fa tsy misafy ny orinasa akory Mbola monjy propagande ety rery Delphine fa tsy zazakely akory ary mba sy ho fetra miasa rotam-piaronao e. Dry vadiko vera ngaty tsy asary-piaro zatratrako fotsiny fa Norse tsy efa tonga amin'izay ve ny fotoana isamborantsika andratsima sa ahoana ose? Marina izany ka. Aza matahotra sery loha fa tsy ho verimaina akory ny fisasaran'ny seritry nirana nangonina ny reto porofon'ny aferan-dratsima sy ny namany reto sary zefa efa saika namonjako ny haiko mihitsy ny fanangonanareo porofo ireo. Eny fa na io ny tiana aza dia saika maty koa ary potika mihitsy ny fiainany. Raha mba fanta mantsy ry sefa tsy maty akory atao ahoana ry sefa izany no asantsika?
na niasanay polisy na niasanareo mpanao gazety dia mety hamonjanana tokoa indraindray. Misy tokoa ny risque de travail kanefa rehefa tiana moa ny asa dia tsy atao mahakivy izany e. Za kosa dia mbola mamerina misorako anse amin'ny fampiantrano anse aty an-trano se aloha e. Asa fotsiny izay fahasahiranako raha tsy nisy anse afaka nanafina taty amin'se. Sotra betsaka ry se inspecteur. Tsy misy tokony isoranse izany ry solofo a. Mpisakaizatra any am-pianarana angesika e. Ary niarina matetika amin'ny mampanao gazety fanadihadiana ny se sy ny mahapolisy ahy. Fa ny tena saika nahakivy ahy dia le filazanse hoe nisy baiko nidina fa ato ny fikarohana izay antony nahafaty ahy. Ary raha tara kely koa ny fangalako ireo dossier an'se rehetra tany amin'ny onitiana dia efa lasan'le jolahan-dratsima na mahita ao an-tranonareo avokoa ny porofo nangono sehatra izay. So ihany aloha e. Ary ny tena isorako anse koa dia ny mbola fahazotoanse ara-miasa amiko na dia efa nisy baiko midina aza ampiatony ankety rehetra mahakasika ny Ratsima. Eny fa nazo fanafena se aty an-trano se zao aza dia efa risika ho an'ny asanse kanefa dia tsy mampaninona anse. Ka na le baiko nidina nandraranay tsy hanao fikarohana izay nahafaty an'se sy ndraraha mahakasika ny Ratsima aza nery se ka nanafitohana ny polisy namanay mihitsy e. Fa za kosa aloha na dia tsy niteny aza dia nandatateraka ary tsy ekeko velively ny fisian'ny tsy maty manota tahaka an'ireny. Izany mbola nohizako ny asa mangina ataontsika ary matokisa efa tsy hamelako io Ratsima raha tsy mijinjanona fafiny. Eny fa na dia nataony any se sy ny vadiny se aza dia tsy ataoko vita mora. Mankasitraka ry se raha zany alahelo ka ny an'itiny izany aloha dia oka fotsiny e. Saingy indrisy fa tsy afaka nanantona azy akory aho tamintsika nahita azy teny an-tsena sy nitsongo dia azy ireny. Tsikaritro misy ny alahelo ny se ny vadiny se ary indrindra ny ahiahanse amin'izao izy mipetraka ao amin'ny filahan-Ratsima izao ka. Zany mihitsy fisenga ahoana e. Tsy afeniko fa mitaintena toy ny sobaka kakamodorina andro aman'alina so maninona no mivadiko. Lalina tokoa aloha ny vidana nampifanojo ny vadiny se sy ny vadiny Ratsima ka nahatonga azo miasa sy mipetraka ao amin'ny zareo e. Aza matahotra nefa se fa ho faranatsika amin'izay ty raha ty ary ho afa miresaka amin'ny vadiny se amin'izay se. Za koa efa maikamoaka amin'ny gazety fa nahasambotra trondro vaventy amin'ny fanondranana bois de rose ny inspecteur Joary. Aoka aloha tsy isioko sika raha sy tafavoaka ny ala ry se. Eno ny se tsara amin'izay fa zao no tetika ataontsika. Anomboka ny dingana voalohany tsika izao a. Ka ahoana efa vonona ve sery solofo? Efa vonona inspecteur. Ahoana fahitanao an'izao poziko izao aloha e. Mety tsara izao fanovambika ataon'ny se izao ka anovy amin'izay hoe ty kasiko ty jereko an'se tsara. Ahoana fahitan'se ihany izao? Ao tsara ka tsy misy ahafantarana se mihitsy amin'izao poziny se izao indrindra raha somary manova aveo se rehefa tonga amin'ny zareo ao e. Eny ary inspecteur fa lasa amin'izay sy reto gazety maromaro reto. Varotra gazety indray aloha izany anio. Eny ry se fa mialy an'se ato ihany za sy ty raha mise mpivarotra gazetindry zareo ty a. Fa aoka ho maily fotsiny amin'izay mandray an'se ao mba vadiny Ratsima ao se a. Haiko tsara izany fa za manasika. Gazety ô! Gazety e! Gazety ô! Ary toa ianao indray rakama no mivarotra gazety fa nakaiza le tary tonga eto isan'andro iny a. Manahoana aloha ianao e? Salama raha mise fa dia namaky mpanatitra gazety eto aminareo tsy metimety dia izany ny raha manatitra n'ity gazety aminareo a. Ay ve ndrasoary aloha e. Orianta Ahoana e? Gazety fa avy alay vo e. Ho avy aho fa andrasako ny vola napetraka madama e. Ary tia koa raha mise misy taratasy ho an'ny mpanampy vavy ato aminareo izany avy amin'ilay tovolanan-daly teto iny fa maika be hoana izy dia napetrahany tamiko a. Fa taratasy inona koa zany e? Oka fa koboko taratasy nabandy mikôtikôty andrindray ty Rianta. Iza koa no mikôtikôty amin'ny taratasy ohatr'izao e. Aza modika iseo koa Rianta fa ndry ohatr'izao io ve dia tsy hanana sipety amin'ny tanany ety a. Maharenao tery Bernard tsisy idirany ity izany. Reto ny volanao ringa mpivarotra dia meo ity ny anjara gazetinay a.
reto ny gazety fakanareo ato ozy le akamako raha tsy diso voalazanao ry akama. eny ary fa loazakonareo fa mbola hivarotra fa mandra-peona e. mandra-peona ary nga sure. fa mba iza koa ary nanoratra n'ity taratasy ty ho ahy e. saika tsy niraisika any fa mandreraka anany fa natalan'ilay berinary n'isan'andro dia naleoko mody niraisinako. Amin'izay dia ohatry ny hoe efa manan'olontiana. Se aleo sokafana no valopa hitana izay ato anatiny hoe. Ary soratanana tsy vahiny amiko izany a. Marina tsy soratanany solofo ty. Tena mitovy be amin'ny soratanany mihitsy. Leo hoe lovakina fa topotopoka be mihitsy izany foko izany sady mangofitra hatramin'ny tanako. Ho ano tiana vady malalako. Ohatra irery lanitro. Tena izy solofo mihitsy nanoratra an'ity. Fa mahay manoratra koa ve maty e? Fa inona re ty e? Ka hoe toizana mamangy sy mirary soanao. Io ny tiana tsy maty aho fa velona somatsara noho ny fitain'Andriamanitra. Rerery solofo. Efa reka vela ihany mivadiko ray olona. Solofo. Mbolo fantatrao aoriana kely ny antony tsy nahafaty aho ary hitako ny tsena falehanareo isaky ny sabotsy. Koa amin'ny sabotsy ho avy izao dia miandry anao eo an-tsena eo amin'ny zay fa mandra-peo ary manoroka anao ny vadinao solofo. tena soniany koa io fa tsy lainga. Solofo. Fa ina re ty Andriamanitra. Ay tsy maty ny vadiko fa velona somatsara. Misaotra anao ato fa mahay mitantana anay ianao. Manao any amin'ny tiana. Solofo. Tsy nampoziko. Solofo. Mitony alory eo ny tiana. So isa tsy haritra eto an-tsena entona dia nanova endrika za. Saika tsy fantatra ianao n'ity volombavanao sy kasikety anaovanao. Solofo a. Velona tokoa ianao. Mbola mitahantsika ny tompo eo ny tiana. Tsy manam-potoana lava iresana eto tsika nefa so misy mahatsikaritra ka tony tsara aloha ianao dia ianao ia. Efa tony ka miainanao a. Tsy izy akory ny nampamono asy natonga anao tahaka izao fa ireo olona esanao ireo ihany. Ry Ratsima mivady ve? Andriamanitra fa loziny izany. Asa raha izy mivadina i Ratsima ihany izay tsy iza fa lehibe ny fanondranon'Andramena amin'ny tambazotra iray mpanao trafika ary ananako dosie sy porofo. Izany ve? Tena tsy nampoziko marina. Dosie tena sekre zany ka ialako tsiny fa tsy azoko nolazaina anao. Fantatra Ratsima ny fananako an'izany ka izany mahatonga azy mikatsaka ny aiko ary naniraka ireo Zoram-pikarama nitadina dosie sy nandoro ny tranontsika. Tsy fantany anefa fa tsara pirina any amin'ny inspecteur Joary izany fa izy nirahako nankareo dosie ireo tany an-tranontsika sady nambaran'ny inspecteur tamiko fa misy baiko nidina mandrarana zareo tsy hanan-kety momba ny aferan-Ratsima sy ny antokony. Ay ve izany antony izao rehetra izao e. Ay tena ambodiny tafody zanak'ondry mihitsy ilay Ratsima fa misy mpanao politika ty tanindrazana izy.
ndratsy tokoa tsy misy tantroka marina andaontsika andositra ny solofo a tsy mety izany ny tiana fa oly miangavy ianao a hiaritra kely aloha tsy ela dia andray valonasana izy ka iny mariny atao e isa rehefa mikatsaka ny ianao ary fatany koa fa zavadinao miasa ho aminy dia tsofinono ve a ny fanitsiratsika tsy ho hitantsony fa olana hitako fa mety hitanao ry fiaramangantitra ireny es io ny inspektera joarinao ary miara-miasa zahay tsy ho ela dia ho fantatro koa ny antony tsy nahafaty aho fa zao aloha reny tiana matoki fa manara-maso anao andra manala izay sady any amin'ny inspektera rahatreo izany mipetraka eny azy fa matoky an'izay lazainao ah e dingana faharoa amin'ny tetika sy inspektera izao foanantsika izao ary midingana fahatelo anarona nandratsima sy ny firobiny dia miankina tanteraka aminao ka eno tsara aza midongoto izao moakiry Sylvie fa mba mitenena efa betsaka ngery ny volany meko andriteo reny izao a hiakatra vetivety any Antananarivo aloha hanao faradoboka ny propagandiko any dia miverina ty Tomasina ty indray manao izao asambarantsika roa izao ary tsy miova hotely sika fa ato ihany no mipetraka Sylvie io a inona ary ty tsy miteny tsy mivolany ty miatandray ny seriako a tsy ampy ve le vola teo e omeo bizo mambe ary aho dia apiako reny ary naso aloha za hiary ny eto am-pandriana haka ny volandrehatsy anaty akanjo atsy ohatray ary mba tonga aloha koa zany mpanatitra sakafo maraina izany mirakofa lambaingana aloha ndry fa mahakamo raha hita mpanatitra sakafo eo izao vatandry mitanjaka izao ka zay fa hovaiko ny varavarana oay ary to Delphine izy indrindra tre matoa ary mikisa idirako e eny ary fa mandrosoa ianao e hay izy zao ny ataonao tsy tamatavy izy io vehivavy amofandrina io a Sylvie SPO amin'ny orinasantsika re io ry Delphine hay kosa zao dia zao ihany ry Sylvie dia mekanjo dia lasa mivoaka tamin'ny chambre ato raha tsy te hahita angano ary fataro fa tsy sekretera particuliera ny orinasa tsony ndry manomboka zao dia dava safa aingany e ary lasa mivoakano a lasa ho a aza tositosika re izy Delphine fa efa mivoaka ary tomba miseho miaro azy koa le maty mavo ty inko ny sahazany ty aza mamely temena marary toy izany ry Delphine tsy rarahako e fa inko fanampiny aoka rehefa mifona mifona ho ah everinao fa vehivavy ketrina moa za ty tsy hainao mantsy fa nanara-masiny tsikilo nataonao rehetra hatramin'izay oka rery Delphine aza miteny mafy io ianao sao misy mariko fa afa-baraka eo e matahotra ho afa-barakako manitsakitsabady hay tsy misaforina asa fotsiny nalehanao aty fa misaforiny rafivavy tokoa mifona rery Delphine mifonafona inony mifona ho a leo aratsima tsy efa fanotelona trarako anao nanitsakitsaka azy ao hitako moa ianao aty ny sarabady foana ary za zao mivadinao fahatelo tena mahay toko fitaka aloha raha ianao e oka re ianao angeo ny tena tiako ary niatsasako ny fananako rehetra na trano na fiara na ny orinasa import export natsangako dia efa misoratra aminao ara-dalàna daholo e tsy mandrarahan'izany ahy e vitatreo ny amintsika ary tsy vadinao tsony a manomboka izao apiditra divorce zany ianao mifona rery Delphine tsy mila fifonany itsony ah fa leo tofoka boboka maro ny efa nataonao tsy levo mivavony ka oka izay ataovy koa raha angazy ataonao rehefa tsy azo ifonany ianao a ny alany aho député indray zao no zava-dehibe amiko fa mahazo miala ianao rehefa tsy mahatanty e ay izany no mivavanao ho hitantsika kely eo ary izany tsy maty manota nosy roatany
Axiel, Nola loviny Aina Tsaroy, na Iaravi niaraka tamin'ny Axiel, Tokodrareny Daniel, ary Ando Arinjaka. Nandray feo Roberto, nandrindra ra teknika Sarobitsy Stella, mpamikotosa Vahatra Nasaina.